Isaia fa efapolo. Andininy voalohany. Isaia fa efapolo, andininy voalohany. Ampionony ny oloko, hoy Andriamanitra reo. Mitory teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny herony. Ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan' Jehovah izy, ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Injany misy feon'ny miantso hoe, manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Aoka saratra ny lohasa rehetra, aoka etry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka ny be avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahitry Jehovah, ary minofo rehetra hiara mahita izany, fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny. Amen. Ny afatra apetraky ny tompo amintsika androany dia izao ny lazainy: amboary ny lalan'i Jehovah. Amboary ny lalan'i Jehovah. Miteny amintsika izy androany, teny amiko sy aminao izy androany. Mahafinaritra ny teny izay nolazainy lalahy teo hoe arakaraky ny hery-soanao miaraka amin'ny Jesosy, dia rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia aseho an' Jesosy tsikelikely. Ty miala, ty esorina, ty tsy atao, ty ny atao. Satria nahoana? Le tompo dia Jesosy. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany, ny atao hoe Jesosy, ny anaran'i Jesosy dia Seigneur. Ny dikany hoe Seigneur dia tompo. Ny dikany hoe tompo dia ankatoavina. Rehefa miresaka hoe tompo zay dia misy mpanompo ao zay. Ny apetraky ny tompo amintsika tsirairay avy izay manatrika eto, ny takiany Jesosy amintsika dia ho tompontsika Jesosy, Seigneur. Filipianina 4 dia milaza hoe toy izany nanandrata an'Andriamanitra ozy izy sy nanomeza an'Andriamanitra ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Ny anaran'i Jesosy io. Satria Jesosy rehefa voalaza ao amin'ny Filipianina 4 dia hoe izay nanana endrik'Andriamanitra, tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra, fa nifoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo, dia nanam-pitoviana olona. Dia avy eo izy ny teny hoe zay ozy izy ny nanandrata an'Andriamanitra azy, ary nanomeza an'Andriamanitra ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Io anarana ambony noho ny anarana rehetra io dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Io anarana Jesosy Kristy io dia tsy inona fa ho ahy Jehovah no mpamonjy. Dia ozy izy hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andole any lohalika rehetra, na nany an-danitra, na nany aty an-tany, na nany ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra. Mipetraka mihitsy izay afatra tiany tompo apetraka amintsika izay hoe tompo. Zany tompo zany dia izao, izay tiany atao amin'izay no atao. Betabe ny manana anarana hoe kristianina. Betabe manana anarana hoe Andriamanitro Jesosy, ary za zanak'Andriamanitra. Fa zao nolazain'ny Tomasy rehefa niona tamin'i Jesosy izy, rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ahoana ho Tomasy? Tompoko sy Andriamanitro. Tompoko sy Andriamanitro. Tsy vitany hoe Andriamanitra fotsiny. Io nge samy milaza daholo hoe Andriamanitra ao an-tampon-doha, Andriamanitra atahorana, zay mpivavaka, zay kristianina, zay zanak'Andriamanitra, zay vita batisa, zay converti, zay zao. Fa amin'ny fiainana isan'andro san'andro hoe misy an'le fanekenan'i Jesosy ho tompo, Seigneur, fankatoavana. Fa mahafinaritra ny tenin'le lalahy teo hoe rehefa miaraka manatona an'i Jesosy ianao dia atorony hoe ty atao, ty tsy atao, ty atao, ty tsy atao. Satria nahoana? Me manatona amin'ny mazava ianao. Taiza ianao fa iny tao amin'ny maizina. Ary rehefa tao amin'ny maizina ianao, tsisy zavatra hitanao tao. Na misy potaka ary io tarehanao tsy hitanao hoe misy potaka io. Na misy molaly be ary ny andronao tsy hitanao hoe misy molaly io, satria maizina ao anatin'ny maizina. Fa mipotra amin'izay le mazava. Tonga amin'izay Jesosy Kristy. Dia tonga amin'izay izy, dia tonga amin'izay izy. 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 Dia tonga amin'izay
inona ny hitan'i jesosy rehefa ao mazava tsisy zavatra miafina dia rehefa manatona an' jesosy koa ianao tsisy zavatra miafina intsony dia ambaran' jesosy aminao amin'izay ny fahamarinana rehetrarehetra aika ve reto mila tsy atao ntsony rehefa ao am' jesosy aika reto fisainanreto tsy mety intsony ai ny toe-posa am'izao tsy sitrak'andriamanitra intsony ai ny fomba fanao sala am'izao ke tsy araka amin'ny mazanak'andriamanitra intsony rehefa tonga ao am' jesosy dia androany tompo miteny amintsika hoe amboary ny lalan' Jehova amboary ny lalan' Jehova amboko sy aminao izy no miteny an'izay voalaza ten'andriamanitra ao amin'ny oabolana hoe ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitaotaovona ny andro zany hoe rehefa olona tonga ao am' jesosy tsy tonga dia eo ny eo dia parfait zato isan-jato ara-nofo sy araka ny fiainana fa misy zavatra amboarin' jesosy be da be ao dia zay le lazainy hoe teraka ao am' jesosy ianao a mety mbola midimy maraina amin'ny efatra maraina mbola mahanjavozavo zany maizamaiza zany fa rehefa me mandroso ianao amin'ny dimy amin'ny enina amin'ny sivy amin'ny folo amin'ny raika ambin'ny folo hatramin'ny amin'ny roa ambin'ny folo eo amin'ilay amin'ny roa ambin'ny folo no tena mazava amin'ny masoandro rehefa miaraka am' jesosy ihany koa zany tsika dia misy an'izay fahamasinana me mandroso me mandroso me mandroso fa tsy mety raha manana an' jesosy nefa midimy maraina foana efa 5 taona zay ny arahanao tamin' jesosy 7 taona ny arahanao tamin' jesosy mbola midimy maraina foana ny leranao amboara ny lalan' Jehova misy tsy mety eo raha 5 taona ny arahanao tamin' jesosy 7 taona efa taona tsy tokony mbola midimy maraina foana anao fa tokony efa mba folo sasany amin'ny raika ambin'ny folo mandra-pitaotaovona ny andro misy zavatra ahitsanao rehefa miaraka am' jesosy misy zavatra avela ao rehefa miaraka am' jesosy misy zavatra tsy atao intsony ao rehefa miaraka am' jesosy satria jesosy ny tompo ary io tompo io manana ny tiany miaino azy ve ahako miaino an'izay tiany ve ahako ary vonona ve za anao zay sitrapony halleloia vonona ve za anao zay sitrapony firy isan-jatony milaza fa zanak'andriamanitra milaza fa kristianina no manana an'izay ao an-tsaina hoe tompoko jesosy tompoko jesosy sao dia mbola tsika ny tompony jesosy indraindray sao dia mbola zay tiako no atao fa rehefa ao am' jesosy kristy mandohalika dia inona ny tianao jesosy inona ny tianao jesosy inona ny tianao ataoko jesosy ary zay mahatonga ten'andriamanitra hoe tsy zay rehetrarehetra manao tompokotompoka ingeny miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra maro no avy ozy izy am'izany fotoana zany hiteny hoe jesosy io zay ve tsy efa naminany tamin'ny anaranao zay ve tsy efa nitory teny foana zay ve tsy efa namoaka demonia zay ve tsy efa nanao mirakla tamin'ny anaranao fa raha zay koa azy marimarina mihitsy ozy jesosy tsy fantatro akory nareo navaiza navaiza mialamika ianareo mpanao melo satria eo ambava fotsiny le tompoko fa ny fiainana isan'andro fanandro tsisy fankatoavana tsisy fankatoavana tsisy fanarahana zay sitrapon'andriamanitra zany hoe ny mirakla zany mety mandeha ihany nefa tsisy fankatoavana ao ambadika marina sa diso ny faminaniana zany mety mandeha ihany mpolotra be mihitsy nefa ao ambadika ao tsisy fankatoavana ny toroteny zany mandeha ihany nefa ao ambadika ao tsisy fankatoavana zany hoe be da be ny olona manao mirakla am'izao fotoana be da be ny olona no mitoroteny mahagaga am'izao fotoana mampitomany olona be da be ny olona manao asa mahagaga am'izao fotoana be da be ny olona mandefa faminaniana am'izao fotoana fa rehefa jereny jesosy izy dia ozy jesosy hoe tsy fantatro akory ange reo olo reo ary zay le fitaka be am'izao fotoana fitaka be am'izao fotoana satria everiny olona fareny famantarandreny midika fa ao andriamanitra tsy hoe sitrana ny marariray dia ao jesosy tsy hoe mitsangana amin'ny maty ny olona dia ao jesosy tsy voatery ao jesosy firy nefa nanao politika an'izany manangana amin'ny maty zany eto Madagasikara ny anankiray moa tsy tafatsangana tso fa disdose le fanafody dia maty fa amboamboarina io tsy hoe misy zavatra tena tsara lahatra sy toroteny atao dia ao jesosy tsia sao dia hosidokan'izany sika fa be da be ny para dia ty ivelany fa andriamanitra mijeriny ao am-po misy fankatoavana ve ao misy fanarahana zay tenin' jesosy ve ao zay nambara taminao misy fialana amin'ny fahotana ve ao ho avy jesosy eny amin'nyrao ny lanitra zay ny anton'ity fitorianyity isan'andro sy amin'ny radio sy amin'ny télé sy amin'ny internet hoe ho avy jesosy miomany ianao fa hiverina izy vonona ve anao raha ho avy jesosy eny amin'nyrao ny lanitra
ataovy zay avononanao fa zay taraiketo hoe mahamay marary hosahirana zay taraiketo raha ohatra ka tonga fampakarana ho avy eny amin'nao lanitra jesosy ka anisany tsy tafiakatra ianao satria rehefa tsy eto intsony ny fiangonana la tena fiangonana le tena le fiangonana lazainy jesosy tsy eto intsony zany ny fanamasina de rehefa tsy etontsony ny fanamasina de inona ny tena manjaka eto fa na satana fa na ny demonia manjaka eto de isan'ny fanenjehana isan'ny famonoana isan'ny fampijaliana isan'ny fitaomananao iankohaka eo anatrehan'ilay bibidia iankohaka eo anatrehan'ny satana fa raha za ianao de zao alaminy ny fiainanao regleo ny fiainanao ifanaraka ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra inona raha sitrapon'Andriamanitra ampahafantariny ianao tsikelikely zany any mpandehanana fa zao ny voalaza amboary lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleha Isaia no nomen'Andriamanitra nio afatra io Isaia zany tany amin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy any amin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy no mandeha ny afatra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleha ny tendrombohitra sy ny avoana ahetry ny loasa ho totofana ny mikitaotaona ho aravina misy zavatra amboarina teny mbola tsy tonga Jesosy amboary zay tokony amboary io Isaia fa efapolo io de manambara ny amin'ny Jaona mpanao batisa zay ho avy ilay nkikika faminaniana zany de tanteraka io faminaniana io le hoe zao ny feo miantso avany anefitra amboary lalan'i Jehova io feo miantso avany anefitra io tsy iza fa Jaona mpanao batisa jereo ny Matthieu 7:7 Matthieu 7:7 atomboka amin'ny andiny voalohany Matthieu 7:1 ary tamin'izany andro izany dia niseo Jaona mpanao batisa nitory tany efitra Jodia nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakalehany mazava be zany teny zany iza ozy nylazany iza ozy izy lay nylazany Isaia Jaona le nylazany Isaia Jaona le nylazany Isaia ary amin'ny faefapolo aty amin'ny Matthieu aty izy no tanteraka firy zato taona ny nateterahan'le teny fikasana taonjato fahavalo alohan'i Jesosy le faminaniana taonjato fahavalo alohan'i Jesosy tanao am'izany ny faharetan'Andriamanitra na firy tenin'Andriamanitra teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka io na hoelana ho aingana tia napetraka amintsika aloha zany hoe io le feo miaso avany anefitra io io lalazainy Isaia io faminaniana momba ny Jaona zay Jaona mpanao batisa fampahafantarana ao atsika zany fampahafantarana ao atsika zany raha itsika reo Malakia 3 Malakia 3 andiny voalohany Malakia 3 andiny voalohany Malakia alohan'ny Matthieu le Matthieu teo zany de mivadika kely fotsiny de Malakia Malakia 3 andiny voalohany indro aniraka ny hirako aho ary izy anamboatra lalana eo aloko ary ny tompo izay tadiavinareo eo avy tampoka ho eo atempolony ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamizy hoy Jehovah tompony maro andiny voalohany io amin'le 3 io hoe indro aniraka ny hirako aho ary izy anamboatra lalana eo aloko de ary amin'ny andininy 7:20 ao amin'ny Malakia any ary indro izao aniraka ny Eli mpaminano aminareo de ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova
izay lehibe sady mahatahotra. Indro izao aniraka any Eli mpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ilay andron' Jehovah dia andro lehibe sady matahotra ary izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fandrao avy ao ambeliny tany amin'ny fandringanana. Dia tsy iza zany io Eli voalaza io fa Jaona mpanao batisa. Mazava ve zay? Fampahafantarana antsika aloha zay zay tenen'ny tenin'Andriamanitra amintsika zay hoe io dia tsy iza fa i Jaona mpanao batisa. Fanampin'izay Matthieu 7:70. Matthieu 7:70 andininy 10. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe nahoana ary no ilazan'ny mpanorandalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha. Ary hoy Jesosy, namaly Jesosy ka nanao hoe Eli dia avy ihany ka ampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo efa tonga sahady Eli. Jesosy io miteny io, efa tonga sahady Eli io. Jesosy ilay miteny. Elia talohan'i Jesosy, Jaona mpanao batisa talohan'i Jesosy. Ary Jaona mpanao batisa ny teny hoe amboary lalan'i Jehovah. Dia ilay lalana namboariny io dia ho an'izy? Ho an'i Jesosy. Zany hoe Jesosy zany ilay izy? Ilay Jehovah. Eli dia tsy iza fa Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa ny laza hoe bebahana rehefa ho avy Jesosy. Ary rehefa tonga Jesosy, ho avy Jesosy, ilay teny lazain'ny Jaona mpanao batisa zany tsy iza fa le hoe amboary ny lalan'i Jehovah, tsy iza fa amboary fa ho avy Jesosy. Jesosy ihany Jehovah. Haleloia. Mazava amintsika ve zany tenin'Andriamanitra zany. Isaia 20 dia io rehetrarehetra hitantsika teo io. Efa tonga sahady Eli, nefa ny olona tsy nahafantatra azy ka nanao izay sitraky ny fony taminy izy. Fampahafantarana petraka amintsika izay Eli fanahany Eli tsy iza fa Jaona mpanao batisa. Mety isy teny aminao hoe Branham ny fanahany Eli. Diso zany. Tsy Branham no milaza hoe apôstôly mpaminany farany taorinan'i Jesosy ary hoe Branham le fanahany Eli. Diso zany. Hitantsika ato amin'ny Matthieu 7 teo, hitantsika Matthieu 7 teo, i Jaona mpanao batisa ilay izy. Diso koa hoe tsisy mpaminany tsony fa efa nijanona teo amin'ny Jaona mpanao batisa na hoe nijanona tao amin'ny Branham. Diso koa zany. Joela asan'ny apôstôly 2 dia any aparany any no andatsahako fanahiko amin'ny nofo rehetra. Dia misy hoe njanakareo aminany. Mbola misy ny mpaminany amin'izao fotoana. Fa tsy hoe tapitra tamin'ny andron'i Jesosy na tapitra tamin'ny izy ty Eli, ny Jaona mpanao batisa, fa mbola misy ny mpaminany. Fa eo anatreha amin'ny mpaminany tena izy dia be da be mpaminany santoka. Dia mpaminany santoka ny tena mirongatra amin'izao fotoana. Fa apetraka amintsika tsirairay avy androany be da be ny zavatra voasoratra teo. Amboary ny lalan'i Jehovah. Vonona ve ianao raha ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra? Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Inona ny fanohatra amin'ny mahitsy? Biloka. Fanohatra mahitsy meloka. Raha ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, aka olona mahitsy izy, fa tsy aka olona meloka, tsy aka olona mibilobiloka. Noho izany, rehefa tonga eo aminao Jesosy, eno izy, inona Jesosy mbola mila reglena? Inona ny mbola mila atao? Voalohany indrindra Jesosy Kristy ny tompo, tandremony amin'ny mpaminany santoka. Zao ny voalaza, ny tendrombohitra rehetra hozy izy dia inona? Ahetry. Ahetry ny tendrombohitra rehetra. Davida dia niteny hoe manompo masoko amin'ny tendrombohitra. Avy aiza ny famonjena? Famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Be da be ny zavatra tian'io hoe tendrombohitra lazain'io. Tendrombohitra dia izay zavatra mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Paoly, zay hozy izy raha mitory ny teny ny fiadinay hozy izy tsy fiadina ranofo. Ny fiadin'ny tafika tsy fiadina ranofo, fa ny fiadinay dia mahery ao amin'Andriamanitra andrava manta ary mandrodana zay fihaverana avo rehetrarehetra zay. Anohatra an'i Kristy mba hanaiky an'i Jesosy Kristy reny fihaverany reny. Zany hoe le resaka tendrombohitra dia le fisainana tsy manaiky an'i Jesosy. Le resaka tendrombohitra dia ny fo tsy manaiky anjakan'i Jesosy. Le resaka tendrombohitra dia le resaka ataoko hoe le fanjakan'ny Satana tady mbola anjaka ao am-ponao.
aza velanjako antsony le ratsy efa nomeny jesosy fahefany ianao tamin'ny herintsika ny teny hoe torina ny fanjakan'ny fahamarina fanjakan'ny fifaliana fanjakan'ny filazantsara ny fanjakana zany hoe le tendrombohitra rehetrarehetra mandra-piavy jesosy mila rodana fa raha tsy mirodana ny tendrombohitra fa tonga jesosy dia tsy hitanao jesosy. Inona ny tendrombohitra mbola mibanao anatinao, inona ny tendrombohitra mbola mibanao, inona ny avoana mbola mibanao. Fampetraka tsara mihitsy zany. Tendrombohitra ihany koa dia ny fampianarana santoka rehetrarehetra, ny fampianarana fitaka rehetrarehetra sy ny mpaminany santoka rehetrarehetra. Za milaza aminao fa raha ohatra ka mpaminany tsy milaza ny fanetretena, tsy milaza ny resaka azo fijaliana, tsy milaza ny fibebahana, tsy milaza fa Jesosy Kristy no Andriamanitra, tsy milaza fa Jesosy Kristy no tompo ary mila miankohaka eo aminy, fa misy zavatra hafahafa ambadika rehetrarehetra, dia tsy izy izay fa zay mpaminany rehetrarehetra tonga dia tokony milaza ny Jesosy ho mpanjaka, milaza ny Jesosy ho Andriamanitra. Zay mpaminany rehetrarehetra tonga raha tena avy amin'ny Jesosy izy dia mandohalika eo anatrehan'i Jesosy ka tsy mihevitra ny tena ho mpanjaka. Zavatra lazaiko anao fa be da be ny mpaminany amin'izao mihevitra ny tena ho mpanjaka. Sokafo ny masonao. Be da be mpitory teny sy mpitondra fivavahana amin'izao fotoana milaza ny tena ho mpanjaka, mpanjaka ao amin'ny trano fivavahany ao. Malahelo ny fonao mahita an'izany. Tsy lazaiko anao ny anarany fa na iteny anarany ary tsy tiako. Fizy manao akanjo ohatran'ny satin izay foana, dia ny satroka ohatran'ny maitsomaitso dia misy kitana. Dia efa fantatrao ny anarany. Fa za tena milaza aminao fa tsy avy amin'ny Jesosy zany. Devoly, sorcier, mpamosavy, zavatra hitako. Lanjaina amin'ny bao izy, lanjaina amin'ny bao izy dia izy hono ny mpanjaka dia ny olona mitehaka anazy daholo. Izy hono ny Mesia. Raha lasy anabary. Ahoana ny anekentsika an'izany? Ahoana ny anekenao an'izany? Dia gaga ianao mahita an'ilay olona rehetrarehetra ireo manaraka azy dia mitehaka dia manandratra azy. Olona efa voao amin'ny savy matota taraiky eo, olona efa hypnotisé matota taraiky eo. Tsy tonga saina ve hoe ity olona ity lanjaina amin'ny bao dia entina miodikodina eo amin'ilay tanàna dia ny olona rehetrarehetra miankohaka sy manandratra azy, manoroka ny tongony. Satana anie zany e. Jesosy ny teninareo rehetrarehetra mitovy daholo. Zay te ho lehibe aminareo aoka ho mpanompo, fa zaho izy manasa tongotra anareo. Ianareo koa ve tsy tokony hifanasa tongotra? Aiza nisy mpivavaka zany ho lanjalanjaina hoentina mibao? Tsia, raha lasy anabavy teneno ny fahamarina, mila harodana ny tendrombohitra. Jaly ny olona, lazaina fa dalo ny ovafo tsaratsara. Tononika an'ilay anarana farana tsy mety ny fanamasina. Rehefa hiteny any ianao izy Jesosy dia tenenao hatramin'ny farana. Dalo ny ovafo dia nahita an'Andriamanitra dia nahita an' Jesosy. Nga ianao any an-danitra mahita an'Andriamanitra sy Jesosy zany, raha ihany hitanao any dia Jesosy. Langa be zany hoe hitako Andriamanitra tsaratsara kokoa, nafinaritra be, ny toerany lehibehibe kokoa sy mahafinaritra, fa ny Jesosy tsy mahary latsa-datsaka. Dana mitsoaka fa laingy zany. Rehefa tonga any an-danitra ianao seza fiandrianana rainy ao. Halleloja, seza fiandrianan'i Jesosy. Jesosy irery no Andriamanitra. Ary rehefa tompona ao an-danitra iankohaka ny olona rehetrarehetra, tsisy afa-tsy seza fiandrianana rainy ao, dia seza fiandrianan'i Jesosy Kristy. Halleloja. Ka raha isy teny aminao nisy an'Andriamanitra atao dia nisy an' Jesosy langa. Mampalahelo nge zany raha lasa anabavy. Mijaly le malagasy, voafitaka dia manome vola, manome trano, manome fiara, manome zao rehetrarehetra zao. Tantarainy ty atsangana tsy amanorana rehetrarehetra ty, zao langa rehetrarehetra foroniny zao. Fa dahalo foana ihany izy. Mandroba foana, fomba hafa indray fandrobana. Mandroba foana izy, fa fomba hafa indray le fandrobana. Fa le herin'ny maizina ao, le fanadalana sy fandrebirebena olona mbola ao. Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakaleha, arodana zay fampianarana tsy izy reto. Fanetretena ilainy zany.
fanetretena fanekena ny hafa ambony noho ianao tsy mampanompo ny hafa raha piraitam-po amin'ny tompo miara-manompo an' Jesosy. Halleloia. Amboary lalan'i Jehova, taovy mahitsy ny lalakalia, ny tendrombohitra ahetry, tendrombohitra ny avonavona rehetra, ny avona dia midika avonavona, avonavo-po, fihebohebona, firiariana. Raha mbola ao amin'i Jesosy Kristy koa mihitsy an'izany fihebohebona zany, mihitsy an'izany firiariana zany. Ao tsara ve nareo? Mampianatra Jesosy androany, tsy misy firiariana ao anatinao, na manasitrana ianao, na manao fahagagana ianao, na mampibebaka olona ianao, ninonina ataonao. Rehefa vita zany dia hoy Jesosy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, fa zay tokony ho nataona ihany natao. Inona nefa ny hitanao amin'izao fotoana? Rehefa vitanao zany rehetrarehetra zany, hanao jobily aho. Rehefa vitanao zany rehetrarehetra zany dia hiteny ianao hoe 20 taona ny nanompoko, 20 taona ny nanompoko, ty taona ray manontolo ty dia ho fankalazantsika ny tompo noho zay fanompoko zay. Raha lasy anabavy, ny avoana rehetra dia arodana. Iza moa ianao enatrehan'ny tompo e? Tsinitsinona ne ianao e? Ary zay na tonga Jaona mpanao batisa hoe za tsy maintsy miena, izy tsy maintsy ny tompo. Fa Jaona tsy nirehare mihitsy hoe anaovy anniversaire, anao fety, anaovy jobily fa izany lalana nahitanareo an'io Jesosy io. Azonao ve le hevitry ny tenin'Andriamanitra? Tsika mantsy mety voavita ka izy kosa anie nitory an'i Jesosy e, izy kosa anie nanambara an'i Jesosy e. Ianao rehefa nanambara an'i Jesosy ndana miafina, andana miafina, andana mitsoka ny nevitra dia misaora an'i Jesosy. Fa aza manaiky ho ataon'olona mpanjaka, aza manaiky indraindrain'olona, aza manaiky ho ataon'ny olona ho Jesosy hoe aza mitenynareo hoe sefo, fa raha ihany ny sefonareo dia Jesosy Kristy. Aza mety antsona hoe ray nareo, fa ray ihany ny ray nareo dia ny ray any an-danitra. Fa amin'izao be da be ny fanjakana misy ray sa ahoana tantely? Amboary ny lalan'i Jehova. Apetraka amintsika tsara mihitsy zany teny zany. Jesosy ihany no Andriamanitra. Tsisy olona hoderaina, tsisy olona omena voninahitra, tsy misy nofo omem-boninahitra. Mampalahelo mantsy zao faraparan'ny taona zao angoronam-bolo zao mampivavaka. Faraparan'ny taona zao angoronam-bola mampitondra fivavahana. Tonga avy ianao, eto daholo zay azo entinao, isaorana ampanopon'Andriamanitra tamin'iny taona rehetra iny. Raha teraka tato amin'ity toeran'ity ianao ara-pivavahana, tsarovony nampiteraka anao. Fa ianao nga teraka tao amin'ny trano, ianao nga teraka tao anaty fivavahana, ianao nga teraka tany an-danitra e, nateraka avy any ambony e. Fa tsy hoe tao amin'le trano fivavahana riny naterako, taony ny fasako. Fa Andriamanitra nampiasa ny rehetrarehetra ary teraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nateraka avy any ambony ianao. Fa amin'izao fotoana dia zay fitak'izay, eto zay entinao, eto zay afaka entinao, ho fankasitrahana sy famezam-boninahitra. Raha lasa anabavy, mifoaza tsara, amboary ny lalan'i Jehova. Miteny amintsika tsirairay avy zany ten'Andriamanitra zany. Miteny amintsika tsirairay avy zany, tsisy omena voninahitra fa Jesosy. Raha manam-bola ianao, manana fanana ianao, ndana vangio mahantra eny an-dalana, ndana hividany mofo izy, hividany vary izy, hividany laoka izy, hividany zay tokony ho anazy izy. Fa reny no tiany Jesosy. Ahoana voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:20, avianareo zay ho tahin'ny raiko, fa tsy nanan-kitafy dia nitafianareo. Mandovany fanjakan'Andriamanitra, mandovany fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra. Tsy nanan-kitafy nitafianareo, tsy nanana sakafo nomenareo sakafo, narary tsabonareo, tany an-tranomaizina nyvanginareo, noana nomenareo sakafo. Dia ozy le olona hoe taiza ianao no tsy nanana fitafiana, taiza ianao no noana, taiza ianao no narary, taiza ianao no tany an-tranomaizina ka nataona ian'izany. Dia ozy Jesosy hoe zay rehetrarehetra nataonareo tamin'iza, tamin'iza tamin'ireny madinika ireny. Amboary ny lalan'i Jehova, amboary ny lalan'i Jehova, jereo madinika. Zay nataonareo tamin'ireny madinika ireny ozy no efa nataonareo tamin'izy, nataonareo tamiko, nataonareo tamiko. Raha ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra, raha ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra, le mahatra nandalo teny aminao teny an-dalana, le mahatra teny an-dalana, le nona nangataka taminao, sao dia nodianao fanina, sao dia nialanao fotsiny.
tsy maintsy misy afaka omenao ao. Enao ve tompo ny fanjakany lanitra dia enao ve tsy afaka ame mahampimebe zany hoe tompo ny fanjakana zanaky ny fanjakana dia misy angataka dia tsy manana. Halleloia. Apetraka amintsika tsara amboary lalan'i Jehova. Mampalahelo mihitsy zany hoe mpanompon'Andriamanitra anniversaire mpanompon'Andriamanitra tonga dia ray volana fankalazana anniversaire. Raha lasaina bavy Jesosy raha tsy nankalaza anniversaire 25 décembre zany tsy anniversaire an Jesosy. Jesosy tsy niteny hoe ankalazao ny anniversaire-ko. Rehefa nisy manaraka ny tenin'Andriamanitra tsika arahantsika araka ny tokony misy. Amboary lalan'i Jehova. Amboary lalan'i Jehova zay tsy mety rehetrarehetra, zay lolo-po rehetrarehetra. Mahafinaritra be ilay fizoroana vavobela teo zaho tsy mety tezitra. Way tsara be zany a. Dia ozy Jesosy mantsain'izay hoe mandehanao izy ka mba manaova toy izany koa. Tsy mety sositra, tsy mety tezitra. Nefa tokony atao zao zay mahatezitra rehetra. Ny tompo dia miteny hoe tiavo ny fahavalonareo ary mivavao an'izy ho an'izay manenjika anareo. Averenao moa Jesosy tiava fahavalonareo ary mivavao ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga inona nareo? Mba ho tonga zanaky ny ray amin'ny avo indrindra, mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianareo. Ny atonga anao zanak'Andriamanitra tiavo amin'ny fahavalo, vavao an'izay manenjika anao. Izy mamposaka masoandro ny amin'ny tsara fanasiny ratsy fanahy. Io nge tsy ny kristianina ihany mahazo an'io masoandro io, mahazo an'io daholo. Io orana io tsy hoe mpino ihany mahazo an'io, zay rehetrarehetra tao mahazo an'io daholo. Amboary ny lalan'i Jehova, zay lolo-po rehetrarehetra any, fotoana zao ialana amin'izany. Zay rehetrarehetra tsy fitiavana, esory zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fahavalo ozy izy a, fahavalo. Zany hoe mety manana ny rariny mihitsy ianao, manana ny rariny ianao ary ianao mihitsy no tokony ho jerena fa ozy ny tompo hoe tiava ny fahavalonao. Mivavao an'izay manenjika anao, manisy ratsy anao. Ary iny ara mbola miampy hoe raha nona ny fahavalonao dia manino? Omeo hanina izy. Raha mangeta ety izy dia manino? Omeo rano izy hosotroana. Fa raha manao zany ianao manambatra vainafo onto. Zany ke le miaraka amin'i Jesosy. Zany le miaraka amin'i Jesosy. Ny antsika ary olona namana raha tsy omenaka mainka moa fahavalo ve omena. Amboary lalan'i Jehova. Amiko miteny amiko sy aminao Jesosy. Ataovy mahitsy ny lalakaleha. Ny kitotoana mila miala. Kitotoana sy ny saridalana azamba sarotsarotra tsony ao amin'i Jesosy raha lasaina bavy. Difficile. So dia difficile fiantsony olona. Difficile be ny olona. Ny sarodalana ozy izy dia amboarina. Tsy mikitotoana intsony. Rehefa ao amin'i Jesosy raha lasaina bavy olona tsotra ary tsy maka sarotra. Reraka eo anao raha ka sarotra foana amin'ity fiainana ity. Apetraka amintsika tsirairay avy mihitsy zany. Aza maka sarotra amin'ny fiainana. Izay zavatra rehetrarehetra mitranga sy tonga eo dia isaoro eo matoty misy noho ianao Jesosy. Ianao mamela an'io izy. Fahazalany andro menomenona sy mononmonona. Fa tsy tondranao makaizy zany. Ianao indray narary amin'izany io. Ianao indray no reraka amin'izany io. Fa rehefa misy zavatra mitranga, rehefa misy zavatra tonga, dia ozy ianao hoe matoy tonga. Jesosy no nampanao an'io. Mankasitraka anao Jesosy. Tsy mijanona io mbola mitoy ilay tantara fa alao andeha nitoy. Aza dia sendotra ambony ihany. Aza dia topo ambony ihany. Alleloia. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakaleha. Mampalahelo mihitsy ike zavatra misy. Apetraka mihitsy zany tia. Apetraka mihitsy tia indrindrandrindra ho antsika vehivavy, tsika andrem-bavy lanitra. Mitoniry rehefa misy zavatra rehetrarehetra mitranga. Tadidiko foana ilay fampianarana misa hoe zay mahatonga ny vehivavy tsy natao apôstôly, na natao mpaminany, na natao mpampianatra. Satria ny vehivavy miasa voalohany dia inona? Ato. Fa ny lehilahy no miasa, ato mieritreritra. Ka raha i Paoly ozy izy no hoe nilaozany Barnabasy moa sa izy izy. Dia i Paoly mafy. Ozy Paoly hoe lasa izy toizako ihany ny asa. Fa raha vehivavy nataony hoe mpaminany na apôstôly, mitomany eo foana aloha ozy izy. Toy dia lasa ianao ry Barnabasy, dia lasa ianao ry Demasy, dia lasa ianao ry Dimitrio nampijaly aloatra. Io zay tsy omena ministera ny vehivavy. Fa ny azy fo ny azy miasa. Fa zao anefa ny tenin'Andriamanitra, tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremo.
tandremo fonao mihoatra izay tokony ho tandremana mitony halleloia apetraka ny tompo amintsika izany raha nabavy rehetra mitony tomoera tsara aza taitra zay matoky an Jehovah tahaka ny tendrombohitra tsy mihetsika tsy miozongoza mitony fotsiny rehefa tonga zay zavatra rehetrarehetra i Jesosy no mipermetra an'io dia manekeny tompo misaora mankalaza azy manomeza voninahitra azy raha zavatra hafa ny teneny vavanao aleo hideran'i Jesosy ny vavanao amen aleo ankalazan'i Jesosy ny vavanao fa ny zavatra rehetrarehetra miara-miasa asoa zay tia an'Andriamanitra ahoana hoe dia rehefa miara-miasa asoa zay tia an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tsy matahotra ntsony ianao ohatra ny lelazainy ranabavy teo halleloia apetraka amintsika izay ho antsika rehetrarehetra mandeha foana zany le resaka hoe ny avoana ny tendrombohitra sy ny sisa mandehana amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fahamasinana dia ina le fahamasinana fanaovana sitrapon'Andriamanitra iseho ny voninahitra Jehovah mampalahelo efa any amin'ny fiangonana zao ekena ny mariazy ny lahy sy ny lahy ekena ny mariazy ny vavy sy ny vavy ao am-piangonana fa fiangonana inona zany tsy Jesosy tsony zany fa fiangonan'ny Satana fiangonan'ny Satana zany lahy sy vavy namoronany azy ozy ny baiboly ny biby rehefa nampidiry natao amin'ny samby fiara nandeha tsiroroa ireo lahy sy vavy ny biby ara mbola endry noho ny olombelona tompo any amindra fo dia ekenao am-piangonana ny mariazy ny lahy sy ny lahy vavy sy ny vavy amboary lalan'i Jehovah taovy manisy ny lalakireny mila miala zany amin'ny anaran'i Jesosy toerina amin'ny anaran'i Jesosy maneho fitiavana ianao fa ny fitiavana koa nefa tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana zay tsy fahamarinana rehetrarehetra dia miala amen Andriamanitra masina ny Andriamantsika ary rehefa Andriamanitra masina zay mila masina koa ianao fitondratena rehetra amboary lalan'i Jehovah taovy manisy ny lalakaleha ny tendrombohitra etra lohasato totofana dia zao le tsy ampy fitiavana sy le masika sy mikisitsitina rehetrarehetra io vao misy zavatra kely dia hoe za indray zao ny eritreretiny asiana amin'iny za foana zao ny eritreretiny azay io indray fa nanao ohatran'izao ny olona tsy mieritreritra ninona aminao akory dia lazainao hoe izy le tsy ny araba iny dia efa ny avinaviny sendra tsy hitandre ianao fa tsy hoe za tsy araba iny mihitsy dia za susceptible mila totofana zany misy banga ao anatinao ao dia zavatra rehetrarehetra tiana olona tsy miresaka aminao lazainao fa mangarika anao raha lasy anabary olona tsy manina anao lazainao fa mifahavalao satria tsy ampy fitiavanao anatinao lohasaho totofana zay rehetrarehetra famoizam-po tao anatinao zay rehetrarehetra ratra-po tao anatinao zay rehetrarehetra alahelo tao anatinao zay rehetrarehetra banga ao anatinao dia mila fianonan' Jesosy zany mila fianonan' Jesosy zany ho Jesosy ny ao anatinao ka na iangarika ny olona na tsy araba ny olona tsy raharahinao tsony zany laha ny andro eo ve ifampiresaka hoe za ohatra ny tsy narabainao za ohatra ny nangarianao tsy miaraka amin'i Jesosy raha lasa nabavy miaramila tsy hoe ianao ve tsy ny arabanazy mandrosika miaraka amin'i Jesosy fa tsy zany ny andanila lera ianao ohatra ny hodinao fanina tsy ina raha lasy anabavy ny tena hijanonana ela be amin'izany ato amiko Jesosy ampy feno miaraka amin'i Jesosy mandeha zay ny famatoranao amin'i Jesosy fa mbola ikenakenaina sy mbola hoe za io ianao io ara ombona amin'ny azo fijaliana mihitsy ara ny tena vahaolana amin'io zay rehetra ny Kristy Jesosy dia nanompo ny nofony mba mifandriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana zany hoe rehefa ao amin'i Jesosy raha lasa nabavy dia mialehibe azy ao amin'i Jesosy mialehibe azy ao amin'i Jesosy mematotra ao amin'i Jesosy mematotra ao amin'i Jesosy rehefa hiavilavina ny olona ianao mame fitiavana rehefa tsy hamaly ny olona ianao mame fitiavana tsy amboamboarina be le izy hoe tsy maintsy jereko vany ianao dia tsy maintsy hoteneko dia tsy maintsy ataoko zao rehefa ao aminao fotsiny Jesosy na ho avy eto aminao na tsy ho avy eo aminao ampy ianao feno ianao fa tsy amboamboarina ety ivelany io kenakenainy ety ivelany fotsiny le ao ampongola tsy feno an' Jesosy tsy mety zany raha lasaina mila fahamatorana le miaraka amin'i Jesosy mila lehibe le ao amin'i Jesosy mbola aiza ny ady mbola aiza ny tafika mbola aiza ny tena hoe fitsapana
ka le resaka fijerena sy resaka zavatra tenena zany ve ny akarahany fonao amboary lalan Jehova zay rehetrarehetra loasa totofana complexe d'infériorité complexe de supériorité resaka moi zao fantsika amin'ny azy fijaliana Jesosy ny manjaka tsy manao zaza tsony ao am Jesosy halleloia na iza eo na iza tsy eo za miaraka am Jesosy feno ampy raha eo moa anao miaraka am Jesosy vao mainka feno ampy raha tsy eo anao faly miaraka am Jesosy fa Jesosy eo amiko halleloia rehefa ao am Jesosy tsisy fosafosa tsisy langalanga tsisy fitenenanao ambady fampianarana antsika zany zavatra rehetrarehetra zany le lalana rehetrarehetra amboary halleloia resao Jesosy rehefa misy tokony resahana fa aza mibitsibitsika atsy amin'ny ranona sy ranona dia mandeha atsy amin'ny ranona dia makatsy amin'ny anina dia makatsy amin'ny anina tsy matotro zany za zara-panahy zany mbola midimy marainy zany fa rehefa miaraka am Jesosy am'raika amby folo atoandro rehefa te hiresaka aminao tiako resahany ianao zaho sy anao no miresaka mazava fa tsy ianao no resahako dia ho ato aloha hiresaka pratika fiainantsika miaraka am Jesosy resao le olona rehefa mila resahana fa aza afinafonana tompo tsy eo amin'ny fiafinafonana rehefa misy resahana dia resahana mazava ve zay halleloia mandehana amin'ny fahamarinana mandehana amin'ny fahitsiana apetraka amintsika zany tsika moa misimisy ny vaovao mety mola tsy voalaza teto zany taratasinao ara-panjakana amboary zay tokony amboary rehefa manao visite teknika hoeto any amin'ny fanaovana visite teknika mihitsy ny tomobile tsaraina fa tsy hoe tia papier dia ho tsara eo any dia vo tsara le tomobile avy eo zany keny atao dia avy eo misy accident ny Antsirabe misy accident Tamatave misy accident ny tomobile tsy hitanao dia lazainao hoe apte raha lasainabavy raha ao am Jesosy ianao marina fa mandeha tsara ny tomobilinao tsisy olana mihitsy ary tonga dia apty io hoeto foana ihany ny taratasy hoeto any amin'ny tokony hitsarana azy ny tomobile halleloia teny aminao ve Jesosy ampy zay ozy izy ny andro rasa nanaovana fanao ny jentilisa manao an'izany ka maizimaizina zany halleloia taratasy ara-panjakana alao andeha ara-dalàna rehefa tiany Jesosy ny amoaka an'iny dia mivoaka amin'ny tokony ho izy fa ajanony ny tsolitra ajanony ny kolikoly ajanony le resaka ambadimbadika rehetra any any amikesy any mandovola dia any amikesy zay teny amiko Jesosy teny aminao Jesosy resaka taratasy na jirama marina fa tsy hitany fa tsy hita ihany le compteur hatramin'izao sisisa mandehana amin'ny fahamarinana Jesosy ny fahazavana oka zay sisisy bola rehetrarehetra tsy mandefandefa vola risy ary mba hankainkainkana ny taratasinao sy ny dossier-anao raha avy io lanitra io ao amin'io lanitra io anao ny anao compte rendu mandeha amin'ny fahamarinana ve ianao mandeha amin'ny fahitsiana ve ny taratasy rehetra ataonao mandeha amin'ny fahamarinana ve ny zavatra rehetrarehetra ataonao ao ny comptenao ve mandeha ara-dalàna daholo raha lasainabavy amboary ny lalan'i Jehova rehefa ao am Jesosy ianao afaka mandeha amin'ny fahamarinana ny olona tsy ao am Jesosy akeny tsy mahavita mandeha amin'ny fahamarinana satria tsy zanaky ny fahamarinana fa ianao rehefa ao am Jesosy zanaky ny fahamarinana mandeha amin'ny fahamarinana amboary ny lalan'i Jehova zany rehetrarehetra zany amboarina daholo aintsio zay tsy mety rehetrarehetra mazava ve zany pratika zany zavatra tiany Jesosy ataontsika zany santionany fotsiny zany be da be mola zavatra sain'ny tompo amboary ny fitantananao vola na anao io vola io na tsy anao io vola io mandeha amin'ny rariny ve raha tokony ho any amin'ny rakoto ve tena lasa any amin'ny rakoto tokoa le vola sa nisy raha be mipitiany tampoka mandehana amin'ny fahamarinana mandehana amin'ny fahitsiana olo marina ny ilain'i Jesosy olona mandeha mahitsy ny ilain'i Jesosy aza vela iray tsy kombakomba amin'ny fampiasana vola araka tsy tokony ho izy fa zany zavatra mampahatra amin'ny malagasy zavatra tokony andehany amin'ny tokony ho izy tsy lasa any amin'ny tokony ho izy fa lasa any amin'ny zavatra hafa mahatra le malagasy fa ianao kristianina zanak'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamasinana regleo zany taratasy regleo zany fitantanam-bola zany mba rehefa tonga ny tompo anatiny dia ozy ny tompo hoe tsara zany mpanompo tsara sady mahatoky mba ho matoky ianao amin'ny fitantananao ny vola amen apetraka amintsika tsiraray avy mihitsy zany ho mahatoky fa ho avy keo i Jesosy io ho avy io Jesosy io dia anatiny io dia hitsara io mahatoky ve tsika fitantanana amin'ny fandaminana rehetra oka olona mahatoky ianao
na tsy misy mijery eo anatrehanao eo ao an-danitra misy mijery anao foana amboary ny lalan'i Jehova taovy mahitsy ny lalakaliany taovy mahitsy ny lalakaliany fa indraindray antsika miteny hoe za ve dia isy ahita tsy mety tsony za fisainan'izany za ve dia isy hijery Salamy 8:30 mahita ny rehetrarehetra Andriamanitra ary Andriamanitra no hitsaratsika ampamoahan'Andriamanitra tsika ho tsarain'Andriamanitra tsika zanaky ny fahamarinana ianao mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahitsiana halleloia mazava ve zay rehetrarehetra zay io rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao santionana zany fa mbola toron'ny tompo anao zay rehetrarehetra tokantrano imaso zany rehefa ao amin'i Jesosy Kristy tsy misy zany tokantrano imaso zany tsony concubinage moa ny filaza azy fijangajangana zany eo anatrehan'ny tompo fa rehefa miaraka ao amin'ny trano ray ao amin'ny tokantrano ray régularize eo zay misy sorata satria ny lalàna ny fanjakana dia solon-tenan'Andriamanitra Romanina 7:12 Romanina 7:12 ajao ny lalàna misy ajao ny mpitondra anareo zany hoe eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia ny lalàna no mijery araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ka resaka concubinage zany rehefa ao amin'i Jesosy miala zany tsisy an'izany intsony fa na mivady na tsy mivady dia tsy miray toerana fa fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra zany apetraka amintsika tsara zany tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra masina ary aka fiangonana masina izy aka fiangonana marina izy rinkana ny olo koa izy noho tsy fisin'ny fahalalana ngamba tsy dia toriana aminao tsony zany fahamasinana zany any am-piangonana mety tsy toriana aminao tsony zany hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra ane zany concubinage zany dia lazainao fa mety ho marina zao lazain'i Jesosy tamin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna lozanareo fariseo sy ny mpanoran-dalàna fa tazominareo ny lakile ny fahalalana dia tsisy tsony fahalalana ho an'ny olona ny fanjakan'ny lanitra bananareo nareo tsy miditra zay te hiditra sakananareo zany ny zavatra misy amin'izao fotoana tsy ambara aminao ny fahamarinana zao nge ny tenin'Andriamanitra rehefa nitory Jaona mibebahanareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra raha fihezina zany le zavatra nytenenina rehetra teo le hoe amboara ny lalan'i Jehova mibeba ianao zay tokony hibebahana rehetrarehetra zay tokony hifonana rehetrarehetra zay tokony elana rehetrarehetra dia elana malaky miaraka eo no eo satria masina ny lanitra tsy miditra any raha malotoloto voapitipitika loto kely fotsiny tsy miditra any ohatrany hoe misy détecteur ana loto io dia vao maloto fotsiny dia tsy miditra ao Jesosy nefa ny fahamasinana afaka manamasina anao izy ny vonona hiala amin'ny fahotana andeha amin'ny fahamasinana tsara mihitsy miaraka amin'i Jesosy zao fotoanan'izao hitsanganana za Jesosy arindroko mihitsy mivoko tsy hidiran'le raha tsy itsony ny aferako rehetrarehetra ho traiteko ho araka ny sitraponao satria ho avy ianao Andriamanitra mahatahotra inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo zao izy kanefa very ny ainy apetraka amintsika mihitsy zany eto androany zao ny zavatra tena tiako apetraka amintsika tsara talohan'i Jesosy ny olona dia malemy tiako tenenina dia zao tsy mahavita manao sitrapon'Andriamanitra zay ny nalavondry Davida zay ny nalavondry Solomona zay ny nalavony iza koa i Abrahama tsy nandry ny teny fikasana dia nijangajanga satria talohan'i Jesosy ireo tsy azonao alaina tahako ireo hoe mba nijangajanga koa i Abrahama dia tsy maninona fa afaka mijangajanga zany i Abrahama ara nijangajanga Davida ara niaraka tamin'ny Batseba dia i Solomona ara nanambady zao tsy izany modelinao raha lasa anabavy rehefa ao amin'i Jesosy ianao tsy afaka ijustifiena anao zany satria ianao efa hoarina ny fanekena taloha satria ianao efa hoarina ny azo fijaliana azontsika ve zany noho izany tsy excuse mihitsy tsy fakana tahaka mihitsy ny amin'ny hoe nataondry Davida sy ry Solomona sy ny sisa marina fa hampamindra fo Andriamanitra marina fa Andriamanitra dia maharitra ary mamela fa aza rarotina ny fahatsoran'Andriamanitra aza rarotina ny indra fon'Andriamanitra aza rarotina lay Andriamanitra fitiavana aza atao ohatrany hoe anota dia avy eo ifona rehefa avy eo
tsy azonao le filazany tsara raha izany tsy atao oatra ny saka inona ny ataon'ny saka mangalam-pihinana de misasa amboary ny lalan'i Jehova mibeba ianareo ataovy magnitsy ny lalaka-lehany ny modelinao jereo fa tsisy hoe Paoly nijangajanga zany eo anaty baiboly a tsisy hoe Jakoba lavo nijangajanga zany tao tsisy hoe Petera lavo nijangajanga zany tao satria nahoana tao aorianan'i Jesosy Kristy halleloia azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany zany hoe rehefa ao aorianan'i Jesosy Kristy ianao manitsaka fahotana rehefa ao aorianan'i Jesosy Kristy ianao tsy andevony nofo tsy andevony ota tsy andevony zao tontolo zao satria efa maty Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty mampandresy ianao ihany koa halleloia de noho izany avo de avo ny le tapetraka Jesosy mihoatra ny lalàna le rehetrarehetra reo ary ny lalàna de ozy ny lalàna hoe masolomaso zay valio araka ny tokony ho izy nataon'ny olona fa Jesosy rehefa nitonga de ozy Jesosy hoe tiava ny fahavalonareo mivavao an'izay manenjika anareo iza mbola ambony sy mahery am'izany tsy neny Jesosy de apetraka amintsika tsara zany lalasaina bava sarota ny fanamasina aza manararoatra fahotana aza manararoatra fahotana raha andevony ota ianao raha malemy ianao zao za miteny aminao fa ny azo fijalian'i Jesosy manafaka anao raha malemy ianao zao raha mbola tao anatin'ny tsy fahalalana ianao Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra eraka zao tontolo zao ibebaka rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao ny fanahy ny fahamarinana le fanahy mahery le fanahy ny fahazavan-tsaina le fanahy ny fiadanana tsy mampanota anao intsony io mino zany ve ianao iza ny vavolombelona zany halleloia rehefa ao amin'i Jesosy tsy hoe ianao ny superman akory tsy hoe ianao ny rehare hoe zany mavita azy fa Jesosy ny manao azy ny fanahy masina ao anatinao zay ny mahatonga Paoly miteny hoe mandehana araka ny fanahy de manino tsy hatateraka ny filany nofontsony ianao ny reglen'Andriamanitra io ianao mijangajanga io ny reglen'Andriamanitra io ianao tsy mahay mamela helika io ny reglen'Andriamanitra io ianao miherehare sy mihebohebo io reglen'Andriamanitra io ianao mangalangalatra io inona ny fomba ny regleny an'io niara-nombona teo amin'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana ianao zay ny vahaolana ao anao rehefa fantatrao fa niara-nombona teo ianao ary rehefa fantatrao fa nitsahany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny lohan'ilay menarana ao amin'ny loha menarana misy pozina ao anatin'ny loha menarana eo amin'ny vavany eo ny fijangazangana sy ny fahalotona rehetra nitsahany Jesosy io anao rehefa nitsahany Jesosy io anao novonono ny soratana ny didy zay ny ampanganao de olona afaka ianao ao amin'i Jesosy tsy andevo ny ota intsony ary tsy manjaka aminao ntsony ny fahotana de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny loranao ny tenanao ho amin'ny fahalotona atateraka ny tsy fahamasinana atolory amin'izay ny tenanao zao anao ny sitrapon'Andriamanitra atateraka ny fahamasinana mino an'izany ve ianao mino an'izany ve ianao Andriamanitra mitady olona madio izy ihany nefa manadio azy Andriamanitra mitady olona masina Andriamanitra ihany nefa ny manamasina azy halleloia miadiny ady tsara ny finoana miady ny ady tsara ny finoana zany tena hoe mandazy rehetrarehetra fahotana halleloia ho anao rahalahy efa misy vehivavy tsara tareo tsy vadinao ainao manohatra an'iny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ianao noho izany non misy hery ao anatinao ao tsy amin'tanao ho anao raha vehivavy rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao tsy mijerijery any akafa ntsony ianao fa nyvadinao halleloia ianao rehefa ao amin'i Jesosy ianao ao amin'ny tokantrano misy ianao na inona mavesatra na inona ady ao efa io ny tokantrano napetraka Jesosy ho anao io ny anjaranao ary fiadanana takiany Jesosy amin'io fiadanana ny ao anatin'io halleloia amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalaka-lehany azosika ve zany tenin'Andriamanitra zany na izy eto na iza na ray aman-dreny na tanora na zoky na zandry na iza misy lalana mila amboarina daholy amboary lalan'i Jehova amboary satria masina ny tompo ary masina izy ary izy koa manamasina ny fiangonana te hiakatra miaraka amin'i Jesosy ianao te hiakatra miaraka amin'i Jesosy ianao halleloia amboary lalan'i Jehova ho Davida any amin'ny Salamy fahasivy amby telopolo farany hoe dinio Andriamanitra fantaro ny heritseritra izaho toetra fantaro ny foko izaho raha misy lalana mampahory atao anatiko
dia tario amin'ny lalana mandrakizay ahko, tario amin'ny lalana mandrakizay ahko. Apetraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao, rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao, lasa mankahala fahotana ianao. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao natiora vaovao ny ao anatinao. Le nao ao anaty mihitsy miova, mahatonga anao handeha amin'ny fahamarinana. Fa tsy hoe ny ety ivelany no isarika hoe mandehana amin'ny fahamarinana, reraka raha vao izay. Fa ianao mihitsy no vaina, le ao anatinao mihitsy no vain'i Jesosy. Transformation, miracle, nateraka avy any ambony ao amin'i Jesosy, dia lasa manorina fiainana miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny fahamasinana. Amen. Saotran' Jesosy sika ny amin'izany teny zany, tsy avelo ho mandalo zany teny zany, tsy avelo ho mandalo zany teny zany. Misy dingana tiany Jesosy ho ataonao, misy fanapahan-kevitra tiany Jesosy ho raisinao. Mila tsy ho andalo amin'ny sofinao fotsiny zany teny zany, fa raha te ho isan'ny akariny ianao, raha te ho isan'le fiangonana masina sy be voninahitra ianao, dia izao no mila ataonao. Bebaka ianao, mibebaka. Mibebaka ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebaka. Inona nataon'i Zakaiosy rehefa niditra tao aminy Jesosy? Hoy Zakaiosy hoe indro ny antsasan'ny fananako omeko ny malahelo. Raha nisy tsy azoko tamin'ny tsirariny, onerako avy efatra iny. Zany hoe misy fanenenana ny amin'ny ota, fialana amin'izay tsy sitrapon'Andriamanitra intsony, ary fanapahan-kevitra entitra andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fanontaniana, iza ny vonona hibebaka? Mitsangana eny am-pitoerana eny, anorina fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy, mitsangana eny am-pitoerana eny. Dia andao antsika hivavaka, dia tsoro eo amin'i Jesosy izay tokony ho tsoronao rehetrarehetra.